Tomboky lahy sy tomboky vavy sy tonga soa anatin'ny pejy ny fampalalam-bavany amin'IS amin'ny takariva ny talata fa 17 ny volana janoary sy ny taona 2024 ity. Manolotra ny arabatra manasana anaraka ny fotoana ny vaovao hatramin'ny farany. Ny pejy ny politika avy hatrany no anoko afatsika ny fampalalam-bavao amin'ny takariva ity. Potika tanteraka amin'ny lafiny rehetra i Madagasikara na ara-tsaina na ara-toekarena fa indrindra ara-politika, ara-tsosialy sy misy azo raisina intsony. Tahaka ny zava-misy amin'ny lalam-pirenena fahafito iny ohatra, potika tanteraka ny lalana, misy minimana potika mihitsy ny arena mampiavaka ny Madagasikara. Asin'Andria Malala sy Mathieu Prince. Nanomboka tamin'ny taona 2024, potika tanteraka tamin'ny lafiny rehetra i Madagasikara. Nanomboka teo amin'ny fanonganam-panjakana nataon'ny Andry Rajoelina sy mba toe-tsainy malagasy. Very ny asina sy ny kolontsaina amin'ny malagasy. Lasa tia kely isika mitady vola amin'ny fomba moramora ary tena loza lasa zatra tolorana sy zatra kaboraraka. Toe-tsaina ny rehefarehefa nampidirina nanomboka tamin'ny fanonganam-panjakana avokoa izany. 14 taona izay ny apotika avokoa ny lalam-pirenena ary novozona tamin'izany fa tsy azo hoanina ny lalana rehefa hitan'ireo mpanonga-panjakana fa navita lalana iray alina kilometatra latsaka kely ny fitondrana Ravalomanana. Ankehitriny potika avokoa ny lalan-drà any Madagasikara toy ity amin'ny lalam-pirenena fahafito ity. Efa ho herintaona izay noravan'ny rivo-dozabatsiray ity tetezana manompo be ity. Tsy rarahin'ny mpitondra ary ahinao tapaka tanteraka ny deviation rehefa mirotsaka ny orana. Lela tapahany lalagna izay ka dia fa elaela avao teo cyclone tamin'ny heritao iny. Tamin'izay natapaka ny lalagna iny dia mbola tsy vita io jusqu'à an'izany zao. Hatram'izay nataka anazy dia mbola koa io nataka anazy. Fa inona ny teo taloha? Toa teo tamin'ny eo taloha. Nitoaka be amin'izay zany teto satria tambaniny eo avao zany fombany rano. Dia fepo amin'izay tambaniny dia iny mitariky navakany iny arabe iny dia sinibana iny arabe iny. Tsy ny foto-drafitrasa ihany no potika fa potika ihany koa ny fotom-pisaina ny malagasy. Toy ity tranga mampalahelo eny amin'ny rain'ity salo ity nolokoin'ireo mpisetrasetra tahaka izao ity tsangam-bato misarika mpizahatany any amin'ny faritra atsimo ity. Raha fehezina izany dia potika tanteraka amin'ny lafiny rehetra mihitsy isika. Izany no nanomezan'ny filomarika Ravalomanana fampianana vaovao indray ho an'ny malagasy tsy vaky volo. 14 taona taoriany nanongana ny Andry Rajoelina azy dia mbola vonona ny anangana firenena vanona indray ity filohan'ny mpanohitra ity. Na dia toa marina azy ny hoavin'ny Madagasikara sy ny hoavintsika aza matahotra ianareo fa raha mbola misy koa farany hery ny fanantenanao koa manana fanantenana fa vonona anao arak'izay azo atao hoe aminareo amin'ny sisa mbola men'Andriamanitra amin'izay andro sisa mbola omeny ahy tsy maintsy mandray andraiky tsika rehetra nefa mitsiraray aby fa anangana firenena vanona isika anangana vahoaka manana maizy azy averitsika indray. Tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny fitondrana an'ity firenena ity, tsy hanao andrakandrana mihitsy amin'ny firesana ny vahoaka malagasy ary tsy izao zany no mbola mila zavatra hafa akoatran'izay ampandrosoana sy hamonjena vahoaka malagasy. Taom-pifidianana ny taona 2024 samy efa miomana hiatrika izany ny rafitra politika rehetra isan-tsokajiny. Raha ho any antokotika Madagasikara manokana izao dia tsy vitan'ny fandatsaham-bato ny adidy ho an'ny firenena fa mila arovana ihany koa ny vatona rotsaka. Mila arovana ny safidy ka manana andraikitra ny mpikambana tsirairay mialoha mandritra ary aorian'ny fifidianana. Androany nisy ny fisionana teo amin'ny mpikatroka 5 eo anivon'ny komina talata ny volon'ondry. Ahitana komina 410 izay nanana solon-tena tamin'ity fisionana ny komina. Germain Omenjanahary, Manora Malala. Manana andraikitra lehibe amin'ny fiatrena ny fifidianana ny mpikatroka antsika Madagasikara rehetra manerana nosy ary misy adidiny andry araka ny toromarika napetraka ny filomarika Ravalomanana. Fokontany 420 mandrafitra ny komina tanatany volon'ondry. Nahitana solon-tena avokoa izany. Nandrindra ny fiainan'izy ireo tamin'ny Brony Distima Avaradrano. Fifampizarana vaovao, fanomezana toromarika ary nandray ireo baiko politika ireny mpikatroka androany. Mafy tokoa iny taona diavina 2024 iny ary natratra ny 2024 ihany tsika dia tsy inona izany fa ny taonan'ny fifidianana. Betsaka ny fahorinany anjady tamin'ny vahoaka na sika tia talata volon'ondry ary dia tena niatraika tamin'ny volanitsika izany vidin'ny fiainana izany.
manana fanantenana nefitsika satria tonga ty le taona nandrasatsika dia roapolo sy roa arivo. Ny tranopody no vitany vava mitaky asa ny fanavotana ny firenena araka ny toromarika ny filompanorona ny tim Marc Ravalomanana. Nainga ny fisoratana anarana ao anatin'ny lisam-pifidianana izany. Samy mahafantatra itsika ny zavatra nisy eto amin'ny tany sy ny firenena ary tena matsapa sy mahita indrindra ho anareo raim-pianakaviana izay tena tonga maro ihany koa dia tena mampitsaitsaika ny vidin'ny PPN, mampitsaitsaika ny vidin'ny vary, ny menaka, ny savony, ny zavatra ilaina kojakoja andavanandro izay tena iainona fitarainana be da be. Samy malalitsika fa eraky Madagasikara dia tena efa tena mitsaitsaika avoaka malagasy. Dika izay zavatra izay dia mitaka asa, mitaka andraikitra, mitaka fotoana ary tena mitaky fahafozana zavatra maro ahafahantsika manatanjona an'izay manatratra izay tanjona izay tiantsika hotratrarin'izay. Fa raha ny tena tondra fampandrosoana, tena nitondra hoe jery sosialim-bahoaka, tena nijery an'ireny fampianarana ireny, nijery ny tontolo ambanivohitra izay tena hoe fahadiran'ovana amin'izao fotoana izao ny resaka fambolena sy ny fiompiana. Président Ravalomanana zay hoe filompanorona ny atoko dia manana tanjona tena hampandroso amin'ny Madagasikara, manana heritreritra ary izy rehefa nanambara mihitsy hoe ny andro sisa iainako ozy izy dia tena nasoavako vahoaka malagasy. Tsy ny fandatsaham-bato ihany no atao hoe manao adidy amin'ny firenena ho fanavotana ny malagasy fa ny tena goavana ny fiarovana safidy mialoha mandritra ary aoriny ny fifidianana. Ny asa voalohany indrindra izay ataontsika eto amin'ny commune Taratany Voninondry dia ny mifita. Izany anefa dia tsy ho tanteraka ihany koa raha tsy misoratra anarana ao amin'ny listin'ny fifidianantsika. Entan'ny ny mpiaramonina, entan'ny ny vahoaka izay manodidina anareo mba hisoratra anarana. Mbola mahanatra any amin'ny 1 Janoary isika eo amin'ny fisoratana anarana. Izany nefa dia tsy misy intsony le fitetezan'ny fokotany reo vondrona mpanisa mpifidy fa efa anjara sy adiditsika no makeny amin'ny fokotany. Adidy lehibe ihany koa noy miaro ny safiditsika. Isan'ny mampiavaka ny Komitima eto Talatany Voninondry ny fisian'ireo ray aman-dreny mpikambana teo aloha napetraka ho mpilotsaina ny filohan'ny Komitima. No mafisin'izy ireo nandritra ity fotoana ity fa tokana ny tanjona dia ny hanavitra ny firenena araka ny toromarika avy amin'ny filoha Marc Ravalomanana. Velotaraina tamin'ny silombahoaka tia manimona tao ilakaka raha nandalo teo an-toerana iazo any Toliasy ny delegasion ny taraina makasika indrindra ny fahadisom-panantenana ny sefokotany roa taona tsy nandraika rama ny varita fiakatra hatramin'ny 10 ariary ny kapoaka fa nisy ihany koa ny antso nataon'ny mponina ho an'ny filoha Marc Ravalomanana fanadiadinary. Manantana tsy fampitsakafo manerana any Madagasikara tsy neto andreny vohitra irery any fa tafiakatra 10 ariary ihany koa ny kapoaka ambary ao andohan'ny lakaka fandripalemana tsy misy ny lalana ratsy. Malona izany olana rehetra izany dia matsiaro ny fitondrana Marc Ravalomanana ireo mponina ary tena tonga saina fa tsy misy afa-tsy ny filoha Marc Ravalomanana irery any no afaka manarany malagasy tsy vaky volo amin'izao fantrana lalina izao. Fa hoe avy aleo aloha amerina ny data fa tena efa mafy loatra isijaliana miatra ny vahoaka ety sady mananga mavesatra rao mba hitondra ny hafatra ho any amin'ny data fa milanao ny vahoaka ny andohan'ny lakana. Inona zao tena ahatsiarovana manazy? Ny zava-bita ny tompo tsy ho adino velively. Mba sisa tena kely hoe inao zany? Na mpianatra ny mpianatra nge maniraka sisa natao ray aman-dreny hoe andana mianatra lalana nanao akory nanao chauffeur ny tena national misombo matory ny amin'ny arabe amin'izao nga misombo tsony eny afaka ny verenany data zay fa mijaly tsy zakanay le vidibary arivo mila le fambolena dada mahakarakara an'izay dia le lalana koa atsarovanay anao dada mila tsaha ianao fa vonona zay eto lakaka ny fidy anao ary mandresy 100 isan-jato fa efa voafitaka zahay tamin'ny andro tondra amin'izao
fitaka zay fa mijaly zay vahoaka eto ilakako fandram-pialemana tsy milamina ny lalana tsy vita ny fitadiavana manao ny ataony dia mba mangataka fiverenanao zay dada fa vonona zay nandray anao hoe mijaly ny vahoaka anao aty ilakaka. Tsy ny vahoaka irery ihany no mijaly hatramin'ny sefokotany ao amin'ny komuna Ilakaka be izao dia efa roa taona tsy nandray karama. Tranga mampahonena tsy nisy tamin'ny fitondrana marika Ravalomanana hoy ny ben'ny tanàna ao Ilakaka be. Ny aminay ity zao dia tena landrista fifidiana aloha amin'izao namboarinay sara satria atao mangarahara ny fifidiana amin'izao. Noho iny zavatra mampalahelo anay iaho président dina zao zany miasa manao ny atao président fototany manao ny atao fandraisam-bolany président fototany zany amin'izao da tsy misy fandraisam-bolany président fototany amin'izao nefa nagnatao hoe nasosy ny président fototany enazy volako ny président dina tsy misy amin'izao ka zay aby zavatra raha mampalahelo anay andrefoan'ny filoha teo aloha dada Ravaly. Hafa efa nandoro lambany malagasy izao fomba fitantanany andrajoelina izao. Vahaolana tokana amin'izao fanotrana izao ny fiverenana ny filomarika Ravalomanana eo amin'ny fitondrana indray. Avery nombenombieny fa mila asa nefa izany. Etanina aloha etanitsika aloha soratra anarana satria raha tsy misoratra anarana anatin'izy mpifidiana tsika tsy afaka mifidy. Vamoaka alato kasika ny lisy fifidianana dia zao fantatra fa anao nareo fa misy namatsika tsy mahay mamaky teny na manoratra na malaindainy dia tarito mihitsy ny dia hoeto makany afokotany ampinareo izy manao izay soratra anarana dia ampio izy soratra anarana fa rehefa tsy misoratra anarana izy mamelalana ny adversaire dia mbola ohatran'izao foana ve fiainantsika tsy mety tsoika ka zay ny avatra atsofo le namana hoety le namana soratra anarana. Ny tranga tahaka ireo no nilazan'ny filomarika Ravalomanana fa vonona ny tenany ny anangana firenena vanona araka ny ambeteny ny atrany. Averina ihany fa ny fisoratana ao anarana ao anatin'ny lisy-pifidianana dia antoka iray ialana amin'ny alabato sy alana amin'izao krizy lalina. Mbola miteraka resabe hatramin'ny androany makasika indrindra fa eo anivon'ny pomban'ny fitondrana makasika indrindra ilay toroteny nataon'ny mpitandrina Zakandriamampianina tetsy amin'ny Coliseum ny alahady lasa teo. Tsotra ny hevitra ny mpanao politika raha makasika azy iny dia tokony tsy asiana ady hevitra amin'ny toroteny tahaka ireny satria efa fomba ny FJKM mihitsy no manao toroteny mahitsy sy tsy miolakolaka. Asinandriamalala sy Andrakoto Malalasy no mitatitra amintsika ny andindinin'izay. Tsy natao edikevitra ny toroteny izay fony fananarana sy fanitsinany tsy mety hoy ny mpanao politika iady avy amin'ny antoko FNL. Noraisiny mpitondra fanjakana sy ireo mpombazy ho fampisarambazana ny mpino FJKM no sady kabary politika mantsy ny toroteny ny mpitandrina Zakandriamampianina. Fitenenana ny zava-misy marina amin'ny fomba mahitsy sy tokony ataon'ny mpitondra tamin'ny fomba fiteny olaka no nataon'ny mpitandrina ka tsy tokony edikevitra amin'ny matoroteny azy. Ny toroteny dia tsy natao edikevitra, ny toroteny dia tsisy demokrasia ka hoe andeha edikevitra fa ny toroteny dia natao ho an'ny rehetrarehetra tonga mivavaka ao, natao ho an'ny mino mba tsara ny tena ary natao ho an'ny tsy mino mba ahatonga azy ahitsy eo amin'ny fiainany. Ny toroteny zany dia natao ho an'ny daholobe ary indrindrindrindra ny toroteny any amin'ny fiangonana protestanta FJKM dia erahantsika malala tsara fa io ny avilona ohatra hoe ny tonga ihany no voalevilevy. Ianao zany raha FJKM ka tonga mivavaka mihaino toroteny any amin'ny FJKM dia tokony hafantatra ianao fa ianao tonga eo no voalevilevy. Ny toroteny nefa fao be ilazana ny zavatra mety sy ny tsy mety ka raha ohatra ianao mitono dia satria mety ilay tsy nety ataonao ny voatonona ka makarary ny fonao kanefa nyzany natao anotsinanao, natao hiatrehana ny fiainanao avy ny toroteny ho an'ny fiangonana zany. Manana anjara andraikitra lehibe eto amin'ny firenena ny antokom-pinoana ka anisan'izany ny FJKM. Ireo mpino kristianina mantsy dia mandrafitra ny mponina eto Madagasikara ka rariny raha isy ny fampianarana manoloana ny tsy mety eto amin'ny firenena.
fa ny any am-piangonana kosa dia miditra amin'ny fiainana andavanandro, ny fiainana ankapobeny, ny fiainan'ny fiarahamonina satria ny vahoaka n'Andriamanitra no vahoaka eo amin'ny firenena. Izany tsy maintsy mandeha amin'ny fiainana andavanandro ny fantsiana ataon'ny fiangonana. Ny toriteny zany a dia tsy natao hiadikevitra ho iaho satria raha ohatra ka mieboebo ianao, manana ny voninahitra ianao ka isaky ny avy mihaino toriteny eo am-piangonana anao dia hiandry ny pastera eo avelany eo hiteny azy sy hananatra azy, fa tsy mety ilay toriteny dia angambany tsy hitako intsony izay mahafiana satria ny fiangonana dia izay natao hanitsy izy, natao hiteniny tsy mety izy, ary raha tsy mety nataonao ny voalaza tao dia natao hantsianao tena izany. Tsy misy mihitsy toriteny miteny olona tokana any am-piangonana. Nivadika ho fankahalana sy fanenjehana mafy dia mafy ny FJKM mihitsy iny toriteny nataon'ny mpitandrina Nazaka Andriamampianina iny raha ny zavatra ataon'ny mpitondra fanjakana jerena. Zava-misy marina tsy takona fenina nefa ny nambarany. Ny FJKM rahateo dia teo foana nanampy betsaka tamin'ny raharam-pirenena ka raha tsy haivina dia anisany anara-maso ny fifidianana amin'ity taona ity ihany koa ny FJKM araka ny tapaka tany Ambatondrazaka. Anisany mbola mitana ny sainy olom-pirenena maro araka izany makasika indrindra iny toriteny teny Antsonjombe ny alahady iny. Resahany fandaharana miara-manonja ihany koa izay androany. Kasika ny diany délégation Natany Toliasy izay nataon'ny Silmavambahoaka Emilian Rambosalama rindra ny sary ny Mathieu Prince. Tontosany Zoma sy ny Sabotsy teo tany Toliasy ny Congrès Party natokotiko Madagasikara ho an'ny faritra Simondrefana. Fahombiazana tanteraka izay no azo andikana ity tany Toliary ity ho ny Silmavambahoaka Emilian Rambosalama isananatra ny fotoana tany an-toerana. Ny ainga teny amin'ny fiserana ny Filomarika Ravalomanana teny amin'ny serana mpiara-manidina sy nandritra ny asika rehetra. Tena fahombiazana tanteraka mihitsy ilay izy satria tafaraka tambatra ny hery manao ny Filomarika Ravalomanana izany hoe nisy zany ilay tena zava-dehibe amin'ny vahoaka malagasy ny amin'ny fampihavanana raha tamin'iny amin'ny faritra Toliary iny, ary zahako milaza eto fa mahavelom-bolo, ary raha izao atao hoe ferveur ny vahoaka Toliary zao dia sokatra tsy ho ela ny fandrosoana ny Madagasikara, ary eto dia miseho ny fanandresy ny resaka demokrasia teto nandresy ny feon'ny vahoaka teto ary nandresy ny herin'ny fanasy madio satria tsy nisy mihitsiny na zavatra kely aza potika na simba na fandrodana teny an-dalana nataon'ireo vahoaka maro be tonga mitsena sy nanatrika ny Filomarika Ravalomanana. Anisany mbola raharaha mafana eto amin'ny firenena ihany koa no mikasika ny toritenin'ny mpitandrina Nazaka Andriamampianina ny alahady lasa teo teny Antsonjombe izay nanaovan'ny fitondrana sy ny olona ny Tambabe. Ireny nefa ny zava-misy tsy azo itovirana hoy ny nambaran'ny mpafaka politika anaty miara-manonja trany androany. Mety mafy izy, tsy problème. Raiso izy amin'ny alemem-panahy mety tsy nafalifaly anao izy ko zay ary natao hoe teniko olom-bositry miteny iniko manana didy lehibe ho an'ny firenena dia miteny reny raha enotsika ny fiarabana tratry ny taona 2024 nataon'ny pasteur Ami Irako izay filohan'ny fiangonana FJKM tamin'ny herintaona volana janoary resaka ny zava-misy ny amin'ny ainy amin'ny firenena amin'le hoe mba hiova amin'izay, mba hiova tena afatra mahafinaritra zany, ary afatra zay any am-parahatiko ny lay azo lazaina fa mety ho voarain'le mpitantana ny firenena ihany koa fa tsisy nanao polémika an'izany, fa mety tsy natrehan'izy menakavy le izy dia tsy afaka ny zesitiavana, fa tia natrehan'izy menakavy le afatra dia rehefa natrehan'izy menakavy le afatra dia sahiran'izy menakavy nandray an'le afatra satria marina loatra ka mahatonga misy ny réaction
dia mipaka ny afatra izay. Ankoatr'izay, anisan'ny noresahan'ny fandarana ihany koa ny fisotry ny fanasana ny mpifidy izay tsy mandeha milon'ny intsony. Ajantsika hatreo ary ny pejiny politika fa eo amin'ny pejiny sosialy kosa indray dia tsy eto andrenivohitra ihany fa hatrany ambanivohitra izay mpamboly vary no lasa mividy vary ho arivo ariary ny kapoaka amin'izao fotoana izao. Mifanipaka tanteraka amin'ny filazan'ny fanjakana hoe mipaka isam-baravarana ny fampandrosoana ny zava-misy isan-tokantrano amin'izao fotoana izao. Ireo sendra ny rano manomenjanahary sy manorandre malala tany ambanivohitra izao dia samy nilaza fa ny mafy ny zavatra ny aina natao anatin'ny efataona izao. Fa Nadia Dinary. Tsiponina ambony vohitra, tsiponina any ambanivohitra, fa samy kaikaika avokoa amin'ny amafin'ny fiainana sy ny fidangana ny vidim-piainana ankehitriny. Fokontany 400 no mandrafitra ny kominina ny talatany Volonondry. Mpamboly sy mpiompy avokoa no akamarony. Arivo ariary ny kapoakany vary ety Antsy. Hatramin'ny tantsaha ankehitriny dia mitovy amin'ny vidim-bary aty andrenivohitra no jifain'izy ireo. Nanamafy ireo tantsaha sendranay tao amin'ity tanàna ity. Fa sahirana tanteraka ny tantsaha amin'izao fotoana izao. Zaza mamelona zanaka eo hatramin'izao dia mampianatra zanaka anankiray. Farilahako sisa mianatra zany amin'izao. Fa sisa efa miasa manolonako. Hitanao mafy ny fiainana dia fampiasaina any manolona any izy hakana vola. Dia zanako tokana mianaka atao amin'ny masiaratsy izy nampianariko aty. Fa mbola matsiaro tena mijaly zay zao. Ao amin'ny resaka zezika zany zao raha izay mamboly aty ambanivohitra dia resaka zezika aloha tsy takatry ny volanay le vidina zezika. Ohatrany zao vidina zezika? Vidina zezika ny lafo indrindra zao amin'izao 4,000 ny kilô. Tsy afaka mamokatra satria ny zezika hovidinay aty amin'ny boary zezika tsy afaka nitaranay ny fambolenay ny atsahany. Dia normal fa zavatra tsisy dikany le zavatra miakatra ny fiainanay amin'ny resaka fambolena. Tsy araka ny filanay ny zavatra ambolenay. Tena tsy maleo sara mihitsy vidiny satria raha zavatra vidina amidinao ariary dimy. Tena mafy, tena manahirana mihitsy na fikarakarana ilay tokantrano raha tia miakatra daholo ny vidim-piainana. Indrindra eo an'ilay resaka vary sy ny fiainana andavanandro rehetra. Savony fotsiny izao dia efa miakatra tsasany be izao ny vidy savony. Ny resaka vary izao aty aminay efa izany arivo ny kapoaka. Eto Talata izany. Satria eo amin'ny resaka fiompiana izao ohatra zao izay ety faritra misy anay izany izao dia petit point tena mampalaza ny Rantsy Muse. Dia le petit point ambolena tsy arakaraka le zavatra anao tamin'ilay ohatra zao hoe mividy zezika lafo ny zezika. Dia nefa vokatra le vokatra dia amidy mora satria sarotra ny fiainana le petit point tsy azonao vary hoan'ny ankizy. Dia amidy mora le zavatra dia izay mahasarotra le fiainana. Mihinana fa kely izany mihinana fa kely tsy araka ny tokony ho izy tsony. Raha taloha izao manosaka 3 kapoaka izay mianaka. Izao lasa fa mihena tia ray sy tapany ohatr'izany satria lafo le vary. Dia na izay hoe resaka zezika soa koa ary dia efa misy an'izany amin'alina ny ray sarety zezika akoho. Tsy maintsy ampianarina moa ny ankizy fa resaka fambolena efa izany dia tsy maintsy mianatra ny ankizy atao mihitsy izany izay anaran'ny ankizy na sahirana ary ny teny. Mamy mafy amin'ilay izany hitanareo le mpitondra filoham-pirenena anankiray vaovao izany manimba zavatra tena simba be le zavatra. Izy zany ohatrany le mpandraba fa tsy mpanangana. Vidim-bary zao aeritreretinareo tsara fa vidim-bary angamba zao raha malala efa 5,000 latsaka kely fotsiny izao amin'izao. Nefa ny hatramin'izay eo amin'ny 700 ny kapoaka vary raha ohatra hoe lafo indrindra. Izao efa 5,000 raha ohatra misy kely 5,000. 200 tsy maha 5,000 kapoaka vary amin'izao. Ny azo zanako efa tapitra lasa niasa asany daholo ny zanako izao amin'ny tsy fisina sy ny tsy mpanana dia lasa niasa asany daholo. Anako rokamana kely sisa ny apelakanako amin'izao mianatra RSCC ary. Fa nareo sakafo ara-dalàna ihany maraina. Zay tsy hoe sakafo ara-dalàna fa zay tena tsy ampy mihitsy zay. Satria hitanay hoe kitay no entinay aty Antarata amidy. Dia ny vidiarana vary androany. Nefa le vidina kitay 2 arivo vidiny. Tsy ampy ilay telo mianaka indray andro izany. Kapoaka vary raha antsika malala fa 700 sy roa ny kilô. 700 zany ny kapoaka. Eo amin'ny resaka fidiram-bola zao fidiram-bola ny olona aty mivarotra sy mamboly resaka ohatran'ny anay zao mivarotra aty ambolo avara aty Talata ity mamboly tongolo. Le vidim-bary nefa lafo be dia tsy maharaka an'le saran'izany ny vidiny. Dia amin'le vidina zezim-bazaka mba tiako jeren'ny fanjakana kely satria miakatra be loatra lafo loatra. Raha vao miresaka talatany Volonondry dia nivarotra koba sy sosisy nomby ao an-tsaina. Tsy mandeha ny tsena.
zara raha mahazo zay hoanina tapakandro ny karaha mahazo any azo atao dia tsy maintsy ahena ny fandaniana ao an-tokantrano. Tady vola foana isan'andro fa mafimafy. Inona le mamafy an'ilay le tsena mihitsy mbola mafy zao. Le tsena. Io tsy manam-bola ve le olona fahitanao anazy? Le olona mbola tsy manam-bola aloha ny tena maro. Ao anatin'le krizy zao sady fahavaratra ety aminay dia zay no tsy mahamisy volana. Ny maintsy enjehana voaloha vao nitady tombaritra kely. Zay le izy. Mety masana ny fiainanao anatin'ny tokantrano mandritra ny 4 andro zay hoe verso ny akoatra ny versement isan'andro zany tsy maintsy mitady foa. Isan'andro tsy maintsy mivoaka foana zay. Raha vao mijalona dia tsy masehaka le izy. Manao fa tsy dia misy tsena zao vao vita ketsa ny olona amin'izao dia tena tsisy voe. Ahoana tsy mandeha ny tsena le olona mety tsy manam-bola amin'izao. Inao zao efa nalafo antina hatramin'ny maraina? Kobaray zao nilafoko hatramin'ny maraina. Kobaray? Dia ahoana ny versement? Zay lafo naterina. Zay lafo naterina? Ohatra hoe malafo kobaray ianao dia inona mena amin'ny patron. Mafimafy ihany aloha ohatran'ny olona rehetra ihany. Ady kely amin'ny fiainana dia sy azo eo mba hanamboarana anazy eo. Maimay ihany fanenjana versement zao. Nareo moa zany maka dia varotra dia Ie, maka dia varotra. Dia hoana nareo zany misy toy an-trano? Zay ve 5. Any ao an-trano? Ie. Ahoana ny fandaminana ao anatin'ny tokantrano amin'izay ny sakafo sy ny ana rehetrarehetra? Fandaniana vola ao an-trano zany hoe raha hividy sakafo na raha hividy ohatra hoe mandany 25 000 anao vidy loaka dia ahena ohatra 15 000 anao zay. Ankoatra ny adi-piainana mafy maintsy atrehany ireo mponina eto talata dia mbola olana hafa ihany koa niateraka ilay tetikasa fanotofana tanimbary anamboarana na lalambe mikotany. Mazava ho azy mantsy fa tsy misy voka ho tazana intsony eny an-tanimbary amin'ny tombam-karana ho avy. Firenena 5 maneran-tany no ahitana tsy fanjary-sakafo mitarazoka ka isan'izany Madagasikara, Afghanistan, Burkina Faso, Éthiopie, Haïti, Kenya, Mali, Niger, Nigeria, République démocratique du Congo, Soudan, Somalie, Soudan Atsimbo, Tchad sy Yemen. Mampanino lakilosy ny amin'ny tokony tadiavana vahaolana sy fanampiana aingana ny firenena mikambana amin'ny alalan'ny FAO, ny PAM, UNICEF ary ny komisera ambony firenena mikambana misahana indrindra ny mpitsopinenana ka anairana ny tokony ananganana paikady maneran-tanty hitadiavana amin'ny ahaizana mihoatra amin'ireo zazy. Ny paikady io dia anafaingana ny fanampiana eo amin'ny famadindra fiaina indrindra ho an'ireny sy ny zaza. Miteraka voka-dratsy amin'ny fiainan'ny mponina amin'ny andavanandro ny fisiana rano miandrona vokatry ny rotsakorana ny fanesy etsy ilan'ny vato anosipatrana eo amin'ny boriboritany fahaefatra. Tsy eo amin'ny lafiny ara-pahasalamana ihany fa eo amin'ny lafiny fitadiavana ihany koa dia misy fiatraikany lehibe ka manao antsoavana ny tokony hijerena vahaolana faran'izay aingana malohany ity trangan-javatra sainga iainan'ny mponina isan-taona ity izy ireo. Mialirary nombana sy tahirinaina. Miverina indray ny fahorian'ireo mponina etsy ilan'ny vato anosipatrana ny amin'ny fisian'ny ranobe miandrona eny an-toerana. Isan-taona rehefa fotoam-pahavaratra tahaka izao no miaraka amin'ny rano maloto ireo mponina eny amin'ny manodidina sy ireo lalana. Manao sarotra avokoa na ny lalan'ireo mpandeha an-tongotra na ny lalan'ireo fiara indrindra fa ireo fiara ivaiva. Olona sasany azy dia misy fotoana miditra ny trano mihitsy ny rano amin'ny fotoana fahabetsahan'ny orana. Ankoatra ny fahasahiranana ny fivoahana ny trano isan'andro, miatrika avy hatrany any amin'ny toe-pahasalamana sy ny fitadiavan'ireo mponina ihany koa ny zava-misy. Miandrana vahaolana faran'izay aingana izy ireo satria mahatsapa-miaina anaty fijaliana tanteraka araka ny voalaza. Dia simba daholo ny rehetrarehetra toy ny mila ampiakarina ray volana tsy mivarotra tsisy satria le olona bitety moa efa manomboka manko izao ny ady rano eto satria tsy tapianan'olona tsy vakino io dia lasa miditra aty an-trano ny rano tsy ara-dalàna tsy nahazoana autorisation hono izy mivokotany. Taona mihitsy zany io e rehefa hatramin'izay ty lalanyity rehefa avy ny orana dia ohatr'izao foana tsy fahasalamana no tena apetraikany satria manome aretina ihany zao satria nadalina daholo ny rano midalina rehefa avy ny orana tena mijaly. Io ary zao efa mitsahatra ny orana dia izao no hitanareo fa rehefa tena avy ny orana dia mbola mitombona amin'izao. Sao misy ordira be dia mety io koa miakatra anakaty io entan'ny rano rehefa tena avy ny orana. Tsetsina ny kanala ny lalana zany iva
zay ambany tanàna ambany tanàna tokony mba efa hisy fanamboarana zany a lalana indrindra fa ity pabe rehetra ty zany hatrany sotra satria efa lalana tranainy. Amin'ny maha-olom-boafidy azy eny amin'ny boriboritany fahaefatra misy ity toerana fiandroan'ny miandrona eny ilan'ny Vatondrosipatrana ity dia nanambara nisy olombava-bahoaka Emilia Ramboasalama fa vokatry ny fanomezan-dalana tamin'ny fitondrana tetezamita hanao fanokana dalàna eny an-toerana no fototra voalohany natonga izao fijalian'ny mponina izao. Manampitrotraka ny tsy fandraisana andraikitry ny kominina ary sy ny fanjakana Foibe ary ny tompona andraikitra eny anivon'ity fokontany ity ho hatrany ny fanazavany. Lalana eny amin'ny lalana Makenya Anosipatrana mandalo alany vato apasika bokeny any oretsahany dia ina tavela route municipale izany hoe ny commune urbaine Antananarivo no mikarakara na ny gouvernement local. Kanefa rehefa ngeza be ohatran'io ny lalana dia tokony isy ara-miasa ny gouvernement local sy ny gouvernement central izany hoe commune urbaine Antananarivo sy ny gouvernement satria mijaly ny vahoaka ary isa-taona dia ohatran'io foana hatramin'ny nahatongavany zareo dia antika zany fa na zareo samy zareo za dia fakazahoana tsy misy ny fara-miasa talohany 2009 dia tsy nisy io zavatra io fa rehefa tonga 2009 dia nandeha io atao hoe construction illicite, construction sauvage eran-tany io satria nanao fampanantenana tamin'izany fotoana izany dia moantetetamita kanefa ilay atao hoe fanaovana fotodrafitrasa dia fotodrafitrasa tsy manara-dalàna dia ino efa rany. Hatreto ny vahoaka malagasy hatrany no mijinja ny tsy fahaiza mitantany mitondra ankehitriny amin'ny tsy faneny foto fakaka eny rehetra eny hitantaratra fa miny manao be marenina ihany koa izy ireo matoa miverimberina tahaka izao ny fijaliana ianan'ny mponina. Ny vavavany amin'ny faritra kosa indray nervany Mahajanga dia velotaraina ny mpandraharaha mivelona amin'ny fivarotana fasika. Nisy nahato tamin'ny asany noho ny antony tsy fantatra hatramin'izao. Efa mateti-piseho ity tranga ity izay tsy misy fanazavana sy vahaolana mihitsy raha ny fitaraina ny mpiasa. MBS Mahajanga. Hitarana ny mpandraharaha fasika eto Mahajanga amin'izao fotoana izao. Velotaraina izy ireo no fanajanonana azy amin'ny asany. Mangataka trano nefa ny mba hijerevana sy hamahana olana misy. Na ato amin'ny asany moa ireto mpandraharaha ireto noho ny antony tsy fantatra ary mbola tsy mazava aminazy ireo. Ihany koa moa ireto farany fa saika isa-taona dia miverina foana ny olana misy ary nefa tsy mbola nahitana vahaolana hatramin'izao. Zavatra misy marina sy olana misy amin'ity sehatrasa misy anay ity misy ampahan'olona vitsy izay manipule ny fandrarana an'ity ny fotoana zao tsisy ny tindre mandeha zany ny zavatra zao mandalo fa isa-taona ohatrany miverina foana rehefa tonga ny periode rehefa midiny ao Ambakida dia midiny ety Amborovy koa dia miakatra ny vidin'le fasika. Zay fomba fanehoana sy le fomba fandrindrana n'le fomba fiasa no zay no mampalaila anay mitondra fanjakana misy eto Mahajanga. Zay ny tsy mandrarandreo le manajanona le karera raha ohatra hitandreo fa tsy mety fa tokony tady vahaolana ary zareo hoe rehefa miakatra ny rano ferme Balakida ampindray nareo ny miasa fa tsy hoe zay misy fepitaona lava be zany zay tsy miasa efa zay fa sahirana fa mitaraina satria olona mamelom-bady amanjanaka dolo mety. Maromaro ny toerana fitrandrana fasika eto Mahajanga toy ny Sonedanana, Maroala, Ambalakida sy ny sisa sy ny sisa. Misy mpandraharaha zany eto manipule an'ity asanay ity zany misy mpandraharaha vitsivitsy eto. Zany hoe rehefa maina ny tany manao stokona fasika be dia be zany izy. Angony ny stokona fasika an'io zany. Dia rehefa tonga latsaka ny orana, midy ny karera ty Amborovy zany, sisy tany ele zay kamionera zany, dia mividy fasika ao aminazy amin'izay prix tiany anaovana azy. Tsy mahita vahaolana amin'ny mpandraharaha majinika mihitsy ve zany ny fanjakana, sefa izay mihitsy no paikady hitan'izy ireo amin'ity fiainam-bahoaka ity. Iverin'ny talatany volonondry isika ato anatin'ity fanadihadiana manaraka ity sy mbola misy resaka mantsy hatramin'izao ny fanonerana ny volo simba sy ny fakana ny tany mponina tamin'ny fitrongisan'ny fanjakana ny tanimbary sy ny tany tao talatany volonondry ho fanamboarana indrindra ilay lalambe migodana ny lazany be ny tanàna fa ho atsahatra aloha ny asy mandra-pisian'ny fanonerana saingy toa fitaka ihany izany hoy ny nambaran'ny mponina tafaresaka tamin'ny Germain Menjanahary sy Manora Andriamalala. Nanambarany be ny tanàna fa atsahatra aloha ny fitrongisana ireto tanimbary mandra-pisian'ny fanonerana
saingy hatramin'izao mbola mitoy ihany ny fitrongisana tanimbary nefa ny fanonerana ny simba sy ny nalainy tsy mbola misy tokotaniny. Io no nambaran'ireo mponina ao amin'ny fokotany voakasiky ny fanamboarana lalambe mikodany na ny voie rapide ao amin'ny komina taratany Volonondry. Tsy mbola misy resaka hatramin'izao ny fanonerana ireo tompotany voakasiky ny fanotofana. Fokotanina Kadivory ao anatiny fa fokotanina Kadivory ngamba raha ataoko hoe pourcentage 95% simba amin'ilay izy dia efa ny trano misy eo amin'ny 20 tafo dia ny tambaro izy 95% simba dia efa tany amin'ny commune izay omaly dia valiteny meny ny be ny tanàna hoe efa iresaka amin'ny izy hatreto le tany mbola tsisy resaka raha ny tena marina zany nandainga ny gouvernement faritra tamin'ilay kabary tamin'iny hoe efa nisy firesana tamin'ny vahoaka fa hatreto aloha mbola tsy misy na kily ara ny resandry zareo tamin'ny vahoaka hoe ahoana ny mankaziny vahoaka ny fambolena satria tsisy resaka hatreto fa zay voadiany ny vola tsy misy tokotany hoe ahoana sy ahoana ny resa-bola makasika ny tany. Ankoatr'ity olana teraky ny fanamboarana lalambe migodana ity dia mampitaraina ireo mponina aty ihany koa ny fibodona tany. Raha ny fanazavana dia ireo teratany sinoa no manjakazaka. Misy tany ena efa najarin'ny olona efa ela maniry eo aminy efa tena ngeza dia amin'izao izy lasa ny sinoa fotsiny le tany fokotany akoroa izy aza no voakasika an'ilay izy dia mety amin'ny commune tsy hita izay asa ataony hoe anohana an'ilay zavatra. Ny alatra tany eo dia tsy mandriam-pahalemana manginy fotsiny miraviravitanana ireo mponina ety ambany vohitra fa ararotin'ireo mahay taratasy ny tsy fahafahan'izy ireo manoratra ny tany voara-dalàna ka betsaka ireo lasibatra. Aina hiteraka fiakaran'ny vidin'ny entana indray indrindra fa ilaina amin'ny fiainana andavanandro ny fitokonana ataon'ny fiara be mpitatitra entana amin'ny dalam-pirenena faharoa iny miankina amin'ny fandraisana andraikitry ny mpitondra amin'ny famana ny olana ireto farany anefa ny ifehezana ny zavamisy mialy rary nombana sy tahiry aina. Tsy mitsaha miakatra ny vidin'ireo entana ilaina amin'ny andavanandro toy ny vary, ny menaka, ny siramamy ary ny lafarinina. Raha ny kapoaka ny vary fotsiny no asindresaka, tsy misy latsaka ny 700 ariary intsony ny kapoaka, ary atoka efa mananika any 330 ariary ny kilao an'ny vary gasy sy ny makolika. Nahitana fiakarany teo amin'ny 200 ariary teo ihany koa ny vidin'ny voamaina, izay anisan'ny foto-tsakafo ny malagasy. Manainy mbola hisy ny fiakarana hatrany ireo mpivarotra noho ny fitokonana ataon'ireo kanonera any amin'ny lalam-pirenena faharoa iny, vokatry ny ara-tsindalana. Tena misy fiatraikany tokoa moa azy ny tena vary zao raha miakatra be koa. Na stock ndraindray misy, ndraindray tsisy. Zao fotoam-pahavaratra ny andro tena miakatra, jaly be mihitsy ny fakana entana amin'izao. Ny makolika sy ny vary gasy moa zany tena hita hoe miakatra be. Makolika zao fa misy tafiakatra 100 sy 3 arivo zao dia 3 arivo le somary ratsiratsy. Tsy afa manoatra fa tsy maintsy hoe zay kely eo dia hoalina. Satria tafiakatra 200 sy 3 latsaka kely eo zany miaraka amin'ny frais. Menaka mandry moa zany zao 500 sy 4 arivo sy 2 alina sy rahetsy. Dia ny madio 500 sy 4 arivo sy 2 alina sy rahetsy. Teo aloha izy moramora 7 alina sy rahetsy. Siramamy lasa niakatra 200 sy 4 ny kilao zao. Nefa ny toizy mba 4 arivo 100 sy 4 arivo. Mbola plus frais zay. Sabe zany raha mitafiakatra 100 sy 4 ireny miaraka amin'ny frais. Satria 5000 ny tondrany amoakan'iny anaty sarety, 5000 koa ny frais mitondra maka aty an-tsena, dia plus 2 arivo zany ny frais na vary rehefa 50 kg dia izay daholo mitondra zareo anazy. Lafarinina koa ohatr'izay. Tokony mba jeren'ny fitondram-panjakana aloha fanamboaran-dalana fa tena misy fiantraikany aminay aty amin'ny fivarotana mihitsy, indrindra fa ny vahoaka madinika. Andro zao fahavaratra, ny vary maitso, ny entana tsy misy dia asa izay azo antsika mianakavy eto. Ity raim-pianakaviana ity izao dia voaterina mpiainany rehetra ao an-tokantrano, vokatry ny fahasahiranana ary sy ny vidana ny vidim-piainana. Eny mianaka izy ireo no ao an-tokantrano na enany amin'ny atsasa-manila avokoa ny fandaniana rehetra. Miakatra be ka solitra zao zao mianaka tokantrano firy mianaka dia lasa
dimy dia zao lasa rositapa mianaka tena tsy maintsy mianako Itsekilany nanome 5 andro hoan'ny mpitondra fanjakana sy ny ministera tompona andraikitra ireo mpamily mpitatitra entana any amin'ny lalam-pirenena fahabiny mba hijery vahaolana farany izay aingana amin'izy afara tsindarana izay ahafahana mamany olana. Firenena ity eo amin'ny resaka fampitaovana amin'ny tsirairay satria ny camion rehetrarehetra no fameno dia afaka miodina société. Tsy anararoatra zay izay hoe tsy maintsy hijanona hitokony eto fa kosa zay mangataka valiteny mahafapo ao anatin'ny 5 jours mba omenareo valiteny zahay camionniera reto fa matsiaro mijaly loatra zay amin'ny lalana. Ao aorianan'ny 5 jours ngamba dia mety somary anaraka etapy enjakizana zany sofira ao aorianan'izay. Raha tsy ahivina nanomboka ny 5 volana janoary teo no nitokana ireo mpamily fiarabe mpitatitra entana ireo ary aritra 5 andro izany. Miankina amin'ny fandraisana andraikitra mpitondra kosa ny tohizan'izay vitokonana izay anaty. Ny vavan'ny fandrarana kosa indray dia mbola olana ho an'ny tanora malagasy ny fanatanterana nofinofin'izy ireo amin'izay lafin'ny fandrarana izay. Fototra voalohany mahatonga izany ohatra ny sakana fa eo ihany koa ny tsy fahampiany enti-manana sy ny tsy fahaiza-mamaritra ny zavatra tena tadiavin'izy ireo. Miala ranombana sy tahiry ny ainatrany. Tanora avokoa ny 700 ny vahoaka malagasy. Maro amin'izy ireo no manam-pahaizana maniry ihany na ny orinasany manokana noho ny tsy fahampian'ny tolotr'asa eto amintsika. Sakana tsy ahafahana ankamaroan'izy ireo manantanteraka ny nofinofiny anefa ny tsy fahampiana na ny tsy fisian'ny fahafahana eo am-pelantanana. Izay antony izay indrindra no antony isian'ny fandarana asa SWAT na ny Startup Weekend Antananarivo Team izay tohanan'ny International des Sciences Sociales na ny ISS. Anisan'ny sakana lehibe indrindra ho an'ireo tanora dia ny konkretize an'ilay izy. Manana eritreritra izy fa mila faritana tsara zany hoe inona ny zavatra ilaina, inona ny tanjona, inona ny zavatra ho amidiny. Dia client ohatrany reny détail reny zany eo izy no anisan'ny bloqué ihany koa. Dia ny fotoana ohatra zao dia ny startup weekend zany anisan'ny manampy azy ireo hisehatra ao anatin'ny fotoana fohy ohatra ny ahoana ny fiainan'izany mpandraharaha zany inona ny zavatra miandry azy avy amin'izy ireo raha fotoana misy ny coach eo amin'ny fotoana io izay manampy azy ireo concrétiser an'ilay idée de projet zany amin'izay fotoana izay. Tantarana mandritra ny andro manomboka ny 20 ka hatramin'ny alahady 20 volana janoary eny an-dranomena ny fandaharana satra iangana efitra iangana amin'izany ny resaka fanabeazana sy ny fampianarana. Ny pejy fahasalamana dia trangana pesta enina no hita tany amin'ny distrika Ananjy Zorobe ka ny roa trangany farany herinandro teo raha nitatry ny ministera ny fahasalamam-bahoaka. Teo amin'ny commune Ambongamarina no nahitana ireo olona rovoan'ny pesta ireo. Taorian'ny fitiliana nataony no hafantarana fa peste bubonika no azo azy ireo. Efa nisy ihany koa ny fidinana ifotony nataon'ny tompon'andraikitra ny izahany ireo mety nifanerasera tamin'ny marary. Olona iray ihany koa no fantatra fa maty tao amin'ny commune Ambongamarina saingy tsy nohamarininy teo anivon'ny ministera na pesta na aretina hafa no nahafaty azy. Fanatanjahantena kosa indray ary dia lavy Rwanda tamin'ny isa 10 no 7 i Madagasikara tamin'ny lalao fifanitsanana IHF Trophy Continental U20 natao tany Togo Mali. Efa nitarika hatrany amin'ny voalohany ny Rwanda tany amin'ny fialan-tsasatra tokony nivoaka mpandresy manoloana ny Nigeriany Akio raha manisy ny hanohy ny lalao mandritra ny fisionana anio. Araka ny fitsipy-dalao moa dia ny ekipa izay mandresy besaka indrindra ao anatin'ny vondrona ahitana ny ekipa enina no misolo tena ny Afrika any amin'ny lalao IHF Trophy. Eo amin'ny vaovao miresaka iraisam-pirenena kosa indray ary no anankatoanantsika ny fampalalama vaoataky ny mahazatra no amin'ny marina omaly ny andro ny Martin Luther King atona ihany koa hoe Martin Luther King Day, andro tsy fiasana izy io ao États-Unis fa inona marina ny mikasika ny tantarany Martin Luther King. Ity fanadihadiana ity ary no hitondrantsika ny valiny mahakasika izay eo amin'ny rindran-tsary ny Mathieu Prince. Taoriana ny Martin Luther King ny taona 26 nampidirina tao anaty lalana tao États-Unis fa natao andro tsy hiasana ny andro nahaterahany. Taty amin'ny 20 volana janoary eny amin'ny 27 kosa vaolany ilay lalana ary teo efa nanomboka ny fanamariana isaky ny alatsinainy 7 volana janoary. Na samy nankalaza azy nefa ny fanjakana rehetra tao États-Unis dia samy hafa kosa ny fiantso azy. Ao Utah izy antsoina hoe Human Rights Day. Saingy niova ho Human Rights Day to Martin Luther King izany nanomboka ny taona 2000. Ao Virginie kosa indray antsoina hoe Lee Jackson Day.
I Martin Luther King Jr dia teraka 20 janoary 7 tao Atlanta, Georgie. Maty nisy tamin'ny kosa ny 4 aprily 27 tao Memphis. Pasteur izy ary anisan'ny ady mafy ny zony Amerikanina mainty hoditra na Afro-Américain. Anisan'ny adiny mafy ihany koa ny fandriam-pahalemana sy ny fahantrana. Anisan'ny tarika ny hetsika nanohitra ny tsy famelana hoditra any fiara fitateram-bahoaka tao Montgomery. Nahafantarana azy ihany koa ilay izay natao tao Washington DC ny 20 Aogositra 1707 izay nitondra ny lohateny hoe I have a dream. Manohitra ny fanavaka vaham-bolon-koditra tao États-Unis. Anisan'ny zandriny indrindra nahazo ny prix Nobel de la Paix taona 1707 noho ny aty izay nataony manohitra ny fanavaka vaham-bolon-koditra sy ny fandriam-pahalemana. Tahaka ny isan-taona, olona manarivony hatrany no tonga manome voninahitra ny Martin Luther King eto amin'ity tsangam-bato eto Washington DC ity. Ezaka napetraka hoy izy ireo ny anohy hatrany ny tolon'ny Martin Luther King. Dia izay ary no manakatona ampejy ny fampahalalam-baovao tamin'ity androany ity mankasitraka anao hatrany nanaraka izany hatramin'ny farany. Horantsika rehefa avy eo fampahalalam-baovao ny fandaharana ahoana marina sy ny fandaharana Global News. Ary izay kosa no anarantsika avy hatrany ny horonan-tsary rumeur indécente au lycée. Manasanao asady ny tenako anaraka ny fahitalavitry ny MBS. Mametraka mandrapitafa ho amin'ny rampitsindray ary tompoko.